Ianareo salama antsika fa nomeravantsika rehetra amin'izao fandaharantsika androany alatsinainy zao amin'ny ora ny fanarahantsika hoe amin'ny ray sy fefany dia mba tena ponctuel ny mpanomponareo androany ary tena tonga ara-potoana raha izay ny filazana azy. Aloha asiana rano kely satria tsy maintsy mangetaeta kely foana aho. Fary manona mbola tsara ary miaravantsika rehetra tompoko. Ny fandaharantsika dia hiresaka kely, tsy hiresaka kely fa hiresaka ny politika frantsay sy ny manodidina an'izany ary inona no mety ho fiantraikan'izany any amintsika any Madagasikara raha izay no satria mipetraka amin'ny fanontaniany maro hoe ahoana ny fandehan'io bainina, ahoana ny fiaingan'io, aiza hoe izany lalan'io ary inona ny dinamika mety ho entin'io. Zay angamba no jerena raha ohatra ka. Bon, araky ny hitanareo tamin'ny ary naveriko ao ilay publication hoe je croyais toujours et je crois amin'ny resaka hoe vaina sursaut républicain ny frantsay zany amin'ny resaka ohatran'ireny élection de proximité, élection présidentielle, hoe tena hoe miankina amin'ny fiainana anatin'ny Frantsa mihitsy zany dia matetika rehefa tena misy ny zava-dozaka atahorana dia miainga foana izay hoe vaina sursaut zay mivoaka matetika izay feo zay ary mijoro manao ohatran'ny hoe mandatehizana mihitsy na front populaire na front républicain ohatran'izany mitsangana ahafahana manohatra an'le dinamika anankiray amin'le mandeha makany amin'ny sisiny ankaviana hoe sisiny ankavanana indrindra extrême droite na extrême gauche indrindra. Ka tany amin'ny 11 juillet tany amin'ny 11 juin tsika dia mandaza hoe ino koa hoy aho rehefa avy nivoaka ny valim-pifidianana tamin'ny reny député européen ireny na ny européenne ireny zany dia nahitsitsika ny valiny hoe tena nanjakazaka ary lasa lohany mihitsy ny rassemblement national na ny RN zany sy ireto mpiaradia aminy eto amin'ny sisiny. Ary izay phénomène izay nahatonga ny andriamatoa Emmanuel Macron tsy maintsy nanakorotana ny karatra ary tsy maintsy manazava ny karatra satria raha te hanana ho avy malalaka sy hoe ho avy mandinika ny ho avy amin'ny saina tonona, amin'ny saina hoe misy recul kokoa dia tsara mazava tsara ampilasy ny toerany tsirairay sy ny misy ny tsirairay ary surtout ny hoe ny ao anatin'ny sain'ny vahoaka sy ny zavatra ao anatin'ny fon'ny vahoaka zany hoe au lieu de nanao référendum zany andriamatoa Emmanuel Macron na fitsapana hevi-bahoaka tsy fantatro amin'izay fomba azo nanaovana azy teo dia ny fomba anankiray tena hoe ary hitovizako aminazy zay tena hoe alora fantarina ny tena ao anatin'ny sain'ny vahoaka hoe bon tena andeha ho any amin'izany hoe extrême zany ve tsika raha sa ahoana ny tena revitsika amin'ity revy zany raha ohatra zay nitondra anazy 039 on sera bientôt ignorer les tsy ignorer zany dia j'annonce ka sitsika nazahoana ka ho alefantsika ve ny hoe ho tsapaintsika ve ny tena hoe inona ity zany tsy resaka hoe approche party
nitondrany Andriamatoa Emmanuel Macron azy raha tena hoe approche tena hoe inona no eo anatin'ny sain'ny vahoaka amin'izao zavatra miseho zao, inona marina ny tena fihetsika ny zavatra hoe ny dinamika entiny tia hoe naresy sady lohany largement majoritaire ny RN tao anatin'le ino izy teo, tao anatin'le député européen. Ino ny valikafatra avany hoe non amin'ny élection de proximité kosa atao aminay zany zany hoe amin'ny législative zany ny député anay sy ny karazany dia nanao barrage mihitsy, tena barrage satria raha ny estimation ny statisticien ny mpanao antony l'épaule na enquête tony dia tsy mamenatra amin'ny teny hoe diso ary za moa nahita indray do zako hoe mba ho tratra lesany androany ho diso ny statistique lesany, ho diso ny sondage-nareo satria ny tena angamba de expert hoe ahoana ka sahy teny hoe ho diso io sondage io fa tsy maintsy mitandrina ihany rehefa manome projection hoe inoko ny sursaut ny éveil populaire des françaises et français, zany hoe i-se rebondir zareo ary i-se regrouper hanao front mihitsy tanteraka hanakana an'izany fahatongavana zany hoe extrême droite eo amin'ny fitondrana satria inona ny dikan'izay hoe manakana an'izany fahatongavana zany raha ohatra le imagin'le assemblée nationale nanome majoritaire absolu ny rassemblement national, tsy contre ny rassemblement national na pour analyse no ataontsika eto, dia raha majoritaire izy tao amin'ny assemblée nationale dia mazava ho azy fa izy no manolotra ny anaran'ireto premier ministre roa na telo izay voatery tsy maintsy fidiny filohan'ny firenena frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron amindreo anaran'ireo. Amin'izao fotoana izao rehefa nentin'izay le dynamique zay de zay no mahatsara an'le hoe alao ravaina ny karatra dia korontanina ny karatra de hita eo ny anatin'ny sain'ny vahoaka, ny zavatra anatin'ny sain'ny vahoaka zany rehefa nandeha le législative premier tour deuxième tour de mazava be hoe tsisy nomeny majorité même pas mety tsy fiteny akory ary angambany hoe relative fa tena araky ny teneniko tany aloha tany amin'ny faraparan'ny volana juin tany ny tena hoe ireto mpifidy reto vont les envoyer dos à dos sinon les politiciens zany hoe tena samy miala io raha fa tsisy mahazo majoritaire zany eo na majorité zany eo de io le izy, io le zavatra nolazaiko zany hoe lucide kokoa zany tsika amin'izao fotoana izao raha ilaza hoe hoaiza ary d'ailleurs efa nanao anticipation zany tsika hoe reto olona efatra na dimy reto no mety possible ao anaty gouvernement na mety any amin'ny assemblée nationale any amin'ny lohany londoham-pisorona na hitondra any amin'ny présidence ny assemblée nationale frantsay na ny primature frantsay. Misy fiovana kely zay zavatra io ao anatin'ny fisokafana sy ny fandehan'ny raharaha satria amin'izao fotoana izao zany dia efa nanao pression mafy Andriamatoa Jean-Luc Mélenchon moaly ary tena tia ametraka mihitsy izy hoe izy no premier ministre logika. Raha ohatra atao par groupement le izy mazava be zany hoe raha ohatra zany hoe tena le NFP nouveau front populaire no manolotra dia mazava ho azy tsy maintsy ao anatin'ireo olona telo ho atolotra Andriamatoa Jean-Luc Mélenchon satria mety ho roa na telo fa ny tena dangereux manko de zao hoe mety olona ray no atolotry ny NFP de amin'izay fotoana izay ho sahirana ilay filohan'ny république kanefa ny inoko marimarina fa tsy anaiky ny PS ary ireto du vert gauche na ny écologique sy ny environnement reto mendraikitra ny environnement ihany koa dia tsy anaiky fa sura zany fa à peu près minimum olona roa no candidat hivoaka avy any amin'ny NFP. Raha izay ary rehefa nataoko ihany koa nefa le analyse sy le étude an'le izy sy le projection an'le izy de zao raha miainga avy aty amin'ny ankavia tsy misy ny LFI ka tonga any amin'ny ankavanana tonga ao amin'ny LR zany
mandalo amin'reto le mandalo amin'reto le divers zany, divers gauche, divers droite sy ny karazany de mandalo amin'ny ensemble zany zay le misy an'reto le renouveau, misy an'reto horizon, modem sy ny karazany dia mahatratra any amin'ny 351 député izay force zay. Zany hoe largement majoritaire zany ireto front, azo lazaina hoe fikambanan'ny coalition républicaine zany raha zay, na front républicain no nitsoka azy tany amin'ny voalohany ary jusqu'hatramin'izao hoe ho andeha any amina cohabitation na alliance républicain, ina no antsoina hoe républicain de ireto tsy mandeha makany amin'ny extrême fa raisonnement ana olona républicain zany hoe misy tolérance, tolérance par rapport amin'ny immigration, tolérance par rapport amin'ny ohatra hoe any amin'ny guerre any Israël sy Palestine de hoe non zay tsy pour an'ny zatsy na pour an'ny zareo fa mihavanina nareo, ny adhéry sy ny adhéry, ny priorité sy ny karazany, zany hoe hipetraka aloha ny zavatra ho ataony Andriamatoa Emmanuel Macron de zao, ary tena sûr ary certain am'izay aho hoe hoatrony ny filoha PS, hoatrony ny filoha mpitarika amin'ny PR, ny LR mazava ho azy fa tsy Andriamatoa Ciotti no antsoiny. Raha nisy zany nanao erreur zany amina manokana de zao, nanao erreur stratégique ny LR miaraka amin'ny Andriamatoa Ciotti satria zao tena nanana chance be dia be mihitsy Andriamatoa Ciotti raha ohatra mijanona nanaraka amin'ny position andry Laurent Wauquiez sy ny karazany hoe zay tsy hanome hevitra tsy hanome aroa fa atao amin'ny ballottage zay, zay miaraka aminay de mety daholo, kanefa rehefa tena dinihana zany amin'izao fotoana zao, il y aura plus de chance hoe hiaraka atao amin'ny ensemble reto LR tavela de reto divers gauche tahakany hoe PS sy ny karazany koa ho mora amin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron ny hikitika an'ireo, zany hoe tsy misy ny extrême LFI sy ny RN zany ny ato amin'ny gauche sy ny ato amin'ny droite, zay eto amin'reto le teneniko reto hoe les républicains mahatratratra any amin'ny 351 député. Zany hoe ny soratsoratry ny gouvernement Taitio zany dia sady misy mety raha filazazany amintsika de ohatrany hoe gouvernement d'union nationale fa tsisy mpanohatra mahery vaika raha izay no ilazana azy, fa isy zany ny gauche, misy ny écologiste akavia, misy ihany koa ny akavanana avy ato amin'reto LR et divers droite sy ny ensemble surtout. De eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana am'izay hoe aiza zany ny premier ministre no hivoaka. Fort possible fa avy ao amin'ny PS ny premier ministre no hivoaka raha ny fandinihako azy manokana. Nefany mandeha foana ny négociation ao anatin'ny zavatra iseo. Zany hoe possible zany hipasaka ny NFP. Isabaditaka zany ny NFP ary lasa olo seul ny LFI ao anatin'le izy, na mety hoe possible takan'ireny Coquerel manko na de LFI ary izy mba LFI malefaka izy. Zay no nahatonga anazy ndraiky tamin'ny voamera amin'ny finance nekena tao anatin'ny Assemblée nationale. Mety possible zany reny Coquerel reny mety tafiditra anaty gouvernement raha ohatra hoe tiana tsy hipasaka le NFP satria groupe anankiray io, mety possible mety ry Ruffin LFI malefaka zay nanaka distance kely par rapport amin'ny Jean-Luc Mélenchon tafiditra anaty gouvernement, possible mety ry Laurent Wauquiez reny mety tafiditra anaty gouvernement, zany hoe ny marina zany de zao hoe multicolore ary multiface, multipartisme no gouvernement hitsangana eo. De mipetraka fanontaniana hoe premier ministre mafy lamosina ve no tonga ao sa premier ministre be lamosina? Tsy maintsy les deux.
tsy maintsy les deux. Zany hoe tsy maintsy premier ministre rassembleur ary mahavita mibaiko ny any amin'ny PS sy ny divers gauche rehetra iny rehetrarehetra iny. Satria raha ohatra fotsiny misy sanatria kivy tapika na reraka tapika de zao déçu ao anatin'ny fandehan'ny raharaha rehetrarehetra de zao tambatra ny LFI miaraka amin'ireo gauche tafirin'ireo mety mahavita motion de censure miaraka amin'ny droite zany hoe ny déséquilibre tapika zany ny affaire nitorona vinaigre amin'ny baolina hoy ny fandeha de mety mahavita motion de censure ho an'izay PM nommé eo raha ohatra tsy manaraka fa mafy-loha andeha hampiasa 49.3 isaky ny mandeha tsy tafatsony zany ny 49.3 amin'ity indray mitoraka ity. Ao anatin'izay zavatra zay zany de zao mazava ho azy fa ny gouvernement zany atao amin'le hoe ministère régalien na pouvoir régalien zany dia fort possible tazominy Andriamatoa Emmanuel Macron amin'ny assemblage satria ninona kosa aloha lazaina zany ary eo mamazana an'le ensemble zany ninona lazaina de adiniko misy modem koa zany sy ny divers centre ao anaty gouvernement horizon ohatra de ny modem sy ny karazana zany ity zavatra teneniko amintsika fa tsy ferana koa tsy ferana koa mety zany Bayrou zany mety tonga de lasa premier ministre tapika tsy ferana zany fa hitantsika eo fandehany arakaraky ny fahaizany Andriamatoa Emmanuel Macron milalao an'le baolina fa raha izaho zany mahita an'io fiaingo io de zao ny zavatra hitako hoe tsy ataoko approche groupement politique ilay izy fa approche parti par parti no atonoko ary atsoko tsirairay ny chefin'ireny parti ireny manana droit zany ny filoham-pirenena ary antsony azony antsona reo olona zay tiany antsona ohatra izy hoe miconvoqué miantso amin'ny Glucksmann miantso amin'ny Olivier Faure miantso amin'ny izan'le bebe ao amin'ny Gérard Larcher ohatra ny ao amin'ny LR zao antsony président Sénat zany iza metimety lesy ao amin'laisany eo ahoana ny fandehany ahoana ngia Gérard Xavier Bertrand iny efa nanao taimbavabe iny de efa zaody iny ny politika zany tsy mila tsy entina amin'ny fo na hoe entin'ny araky ny teneniko foana apitako aminareo foana hoe rehefa tsy ianao no nanao an'le danse rehefa tsy ianao no nandefa an'le mozika ao anatin'le fandriza aza mandihy. Emmanuel Macron nandefa an'le hoe ravao ny karatra korotany ny karatra de voatery anao tsy maintsy mandihy fa zao aza be taimbava fa ny taimbavanao hovidinao lafo raha pitsy satria io arafa ny ensemble ohatrany tsy de very loatra amin'ny côte miaraka amin'reto modem sy horizon zany io fa mipersa ny socialiste contre tout attente ozy ny sasany nefa ho an'ny olona mpandinika politika sy mijery ny fivoaran'ny raharaha ny tenako manokana ao anatin'izany de ny tany amin'ny voalohany de efa nahita hoe ireto socialiste reto ny solution ary tsy anaiky ny vahoaka fa ireo no ampiakarina chose due chose promise chose due zay ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao zany hoe ary efa niteny tamin'izany androny hoe facile kokoa amin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron hoe miaraka amin'ny PS azadiny fa rocardien izy Michel Rocard no formé an'i Andriamatoa Emmanuel Macron azadiny fa Andriamatoa Emmanuel Macron tao anatin'ny gouvernement tany François Hollande tamin'izany izy no découvert azadiny koa fa Andriamatoa Emmanuel Macron koa dia manana tendance à gauche manana tendance à droite tsy sarotra aminy koa miaraka amin'ny LR amin'izay mety olona mety atolotsy Gérard Larcher firy taona nataony ministra Andriamatoa izy ty ministre finance budget ty vazaha be tiako iny moa nanao an'iny
Iny somary écart de langage iny tsy fantatra ny conséquence-n'iny fa raha ny fieritseretako azy dia possible mety tsy tafaverina ao anaty gouvernement intsony ny ministre ny finance. Andriamatoa Gérard Darmanin dia mbola ho ministre ny intérieur inoako tanteraka zany. Fa ny ambiny no tsy fantatro hoe iza no efa niteny moa zany ny mpianakira amin'ny eny amin'ny présidence fa ho tazomina mandra-pavita ny Jeux olympiques ity gouvernement ity pour des raisons de sécurité kosa aloha satria lafo vidy loatra lafo vidy loatra ny sécurité surtout ny fiainan'olona amin'ny zavatra mitranga ka lasalasa ihany ny zavatra tenentsika sy ny zavatra resahantsika de hoe Andriamatoa Fleury iza zany no premier ministre de efa zay mibroseko taminareo zay mazava ho azy fa raha izany no anontanianareo de ataoko approche parti io hoe firy ny azon'ny parti tato de ty parti ty ve afaka miaraka am'ty ty ve afaka miaraka am'ty ary surtout afaka migouverner miaraka amiko ve izay fanontaniany zay no tsy maintsy apetraka Andriamatoa Emmanuel Macron de meko anareo zay mivaliny hoe il sera beaucoup plus aisé à gouverner avec les socialistes et les droites modérées ou même droite de type influence Gérard Larcher évoqué et tout ça zay facile kokoa zany hoe à l'aise zany amina manokana raha ohatra ianareo anontany à l'aise Andriamatoa Emmanuel Macron raha ny sasany mieritreritra hoe gouvernement ho sahirana izy zao isan-karazany non, je ne pense pas il sera à l'aise. N'oubliez pas que c'est un banquier d'abord et avant tout, c'est un financier. Il va s'adapter à toutes les situations car c'est la qualité même première exigée d'un banquier. S'adapter à toutes les situations. Zay zany ny amin'iny ary tokony ho hazava amin'ny saintsika rehetra zay hoe bon inona am'izay ny conséquence an'izay par rapport any amin'ny politika firenena malagasy zao a ary zay ny idirako amin'reto malagasy zay tena isaorako rehefa no ny antony maro samihafa ka hoe nanapa-kevitra hipetraka aty a Frantsa ny tenako définitivement tamin'ny 2018 zany hoe mbola tsy nisy Andry Rajoelina zany mbola Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny filoham-pirenena tamin'izany. Aza adino fa fin 2017 mbola nanao ny Noely tany Madagasikara ary ny olona nataoko veloma de tsy nitenenako mihitsy hoe tsy hipetraka any intsony fa 2018 ahako rehefa tonga taty andafy niresaka tamin'ny vady aman-dranako dia nanapa-kevitra fa hipetraka aty andafy nanomboka aty a Frantsa nanomboka tamin'izay 2018 zay no mipetraka sy naniry tao anatin'ny saiko averiko ihany fa malagasy aho zato isan-jato ary tsy nangataka mihitsy nationalité française fa ny zanako vazaha daholo fa nanomboka tany amin'ny taona 7 aho de efa membre-na parti politika frantsay zay tena ohatran'ny ampagaga anareo ny eritreritra an'izany fa aza mandinika an'izany akory fa ho lasa sainao nareo hirediredy eo nareo fa tsisy salon tsy nandanako raha mbola hoe haute politique sy ny hoe politika frantsay zany ary mbola mitoy zany hatramin'izao fotoan'izao ny amin'ny resaka hoe membre ny ensemble na ny renaissance raha zay ny tianareo fantatra tsisy zay tsy nandanako ary tsisy zay tsy mifampiresako ary tsisy zay tsy mifandraisako tanana ary raha tianareo raha hoe namana mihitsy raha zay ny ilazana azy tsy manakana ny difficulté amin'ny zay zavatra mety mitrango zany satria samy hafa ny atao hoe intervention amin'ny resaka ary sy ary tsy misy an'izany aty ary tsy mangataka an'izany akory ny tenako am'izay zavatra miseho fa rehefa marina ny atao aty a Frantsa de tsy resy ianao eny amin'ny fitsarana je m'adresse à ceux qui portent
plainte et procès par rapport amin'ny tenako zany amin'izay fotoana izay. Fa izao tamin'izany dia nieritreritra hoe mba hahafahanao mahafolaka sy ny zavatra hoe raisonnement zany atao hoe frantsay eo anatin'ny politika zany dia tsy maintsy miara-milalao aminy ianao. Tsy maintsy miara-milalao aminy ianao ary tsy maintsy miara-midinika aminy ianao, tsy maintsy miara-miresaka aminy ianao. Ahoana ty revi ty e? Ahoana ny fandehan'ity zavatra ty e? Ahoana ny tena ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao? Par expérience no teneniko anao dia izao. Aman'anio aboana maniry rehefa avy eo fa aza taitra ianao. Par expérience no teneniko anareo dia izao. En dehors de ny hoe mety hoe mesquinerie na hoe raisonnement na business sy ny karazany dia izao. Tsy haiko mety voafitaka, mety hoe vendrana angaha. Fa fahieniko matetika ny hoe tokony ho tafavoaka Madagasikara raha manana olona clairvoyant, visionnaire, manana capacité de discernement ary manana fanetrehantena. Visionnaire, clairvoyant, capacité de discernement, fanetrehantena. Tsy miteny akory ny olona zany hoe compétence sy ny karazany a. Matetika dia io no henoko. Matetika dia io no henoko. Ao anatin'le monde politika frantsay zany sy ny hoe rehefa mba miresaka amin'ny antena zany dia mi-influencer amin'izay tokony andanana sy lalana tokony hiviliana sy ny sakodomirana rehetrarehetra ny Madagasikara zany hoe ty mboatra mety alors angaha ty no atao ohatran'izao. Fa izao matetika koa amin'ny maheno. Eny fa na dia filoham-pirenena ary. Matetika amin'ny maheno, eny na dia filoham-pirenena raha hoaho. Io tena miainga amin'ny projet. Na hoe misy gropy matanjaka eo amin'ilay filoham-pirenena, eo amin'ilay premier ministre. Tsy voandrany a. Rehefa niresahana ty projet dia favorable. Avis favorable. Voaka avao ny olona tena hoe merci Fleury pour l'orientation, tonga dia miantso ohatran'izany. Comment procéder? Mais à chaque fois je dis non, c'est pas encore fini. Le plus dur reste à faire, vous allez voir. Matetika mihitsy hoe tena tonga dia facile mahazo ny hoe ok, ça nous intéresse. Fa ny tena matetika ary zava-doza ary tena mamenatra dia izao. Tsy maintsy misy olona irahan'ilay filoham-pirenena. Na ilay filoham-pirenena mihitsy no miteny hoe oh aiza ny ahy. Ohatrinona ny ahy amin'io revi io. Aiza ny ahy, ohatrinona ny ahy amin'io revi io. Dia ny sasany moa matetika 90% olona vonona hiara-iasa amin'ny Madagasikara tonga dia miataka dégoûté. Commissionnaire amin'ny filoham-pirenena. Maka commission. Tsy voandrony zany ho aho. Niainan'izany aho haritako zany à toute différence près, toute proportion gardée. Tadidiko ratsiraka niditra tao anatin'izany revi zany. Fa efa vitany azy vao nomena izy. Izao zavatra lazaiko anareo. Hitan'ny masoko ny namezan-dratsiraka volany mbola velona, tsy haiko raha mbola velona Andriamatoa Betsimisy. Hitan'ny masoko ny namezan-dratsiraka Didier vola. Avy tatsy dia mendran-tsiraka Didier tatsy amin'ny ndraisiny tamin'ny tanana ankavia dia natolony tamin'ny tanana ankavanana tamin'ny 12 ny fihaonana tamin'ireto tsy lazaiko hoe iza no tsy maninona tsy mety satria nisy scandale tamin'izany tamin'ilay gropy.
Ndraisiny tato le vola dia am'roa ngamba nizaina tamin'ny telo izy, tamin'ny 2010 le fotoana niaraka tamin-dresy teo aho. Tamin'ny telo izy nihaona tamin'ny Betsimisira fa za tsy teo. Fa taty amin'ny efitra ilany zany de hitako mihitsy ny Andriamatoa Betsimisira nampita an'le zavatra ao anatin'le kitapo on va dire hoe fanopo mitovy. Inona zay zavatra eo ozy nareo? Anisan'ny tena mankarary an-Ratsiraka zany hoe malagasy tsy mijery mondial. Paix à son âme. Tena mampiasa sainy zany ary tena mankarary ny andohany hoe tsy hijery mondial ny malagasy. Commission Azony Avatsy nividana amin'ny Betsimisira, io tsy fantatro zay vidin'ny tany, fa mino aho fa tsy fantatro koa zay fandehan'ny tany. Nentina vidanana anteny parabolika. Ny ankabeazan'ireny anteny parabolika nampiasaina tamin'ny Madagasikara ireny de tsy vola ao anaty budgetn'ny fanjakana fa vola mimi an-Ratsiraka no nomen'ny vahoaka, zay no nahatonga an'le rangahy iny presque miala tsiny atoko miteny an'izany, presque mahafinaritra. Ny sasany mimi na ohatra tonga de coupe sorokazo ary, vidanana kadiaka, vidanana trano, vidanana zavatra milay, izy menakavy milay be daholo. Na ny famantaranandro raha presque tonga de any amin'ny 100 000 €. Misy zany hitanareo zany, jereo fotsiny famantaranandro, jereo ny tranony. Sinona anankiray meko anareo amin'izany. Rehefa mahay ny tranon'ny Ratsiraka, nidoran'ny fihetsiketsehana tamin'izany, vitany ve? Vitany ve ny repariazy? Nefa paradisa anie zany tranon'ny Ratsiraka zany reo olona e. Adinoko le anaran'ny tanàna. Paradisa anie zany tanàna zany e. Fa may, doran'lereo, tsy vitan'ny Ratsiraka ny reparer azy, tsy vitan'ny Ratsiraka ny réhabiliter azy, satria maina ny saosy. Ny Pombelezy, ny Pombele sy ny karazana, zany rehetrarehetra zany tsy eritreretinareo zany. Ny sasany vidy appartement, vidy maison. Suivez mon regard. Ambody atafany, merci bon amahalo. Ka ao anatin'izay zavatra zay zany no ahitanao an'le hoe ahoana ny fomba filalaon'ny raha tsy ao anatiny ianao, tsy mahita an'le hoe ahoana ny tena revy ary inona ny tena ambody atafany. Oui, ambody atafany. Ahoana ny tena fandehany amin'ity resaka politika frantsay ity. De ahoana no mahita hoe le izy kosa tsy responsabilité an'le frantsay rery, fa surtout le mpitondra malagasy no tena miala tsiny, tsy aninona tsy aninona. Ce ne sont que des épiciers, ce ne sont que des commissionnaires. Zay zalahy. Izay no nidirako tany amin'izany atao taona fito amby valopolo, de efa mieritreritra hoe zao. Ka raha tongotsika amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoana hoe misy an'itony malagasy zay miala tsiny moa zany, tsy itovizako mihitsy hevitra amintsika rehetrarehetra hoe marina re zany ny teny hoe Dorette Landerer. Métis le zazavavy, marina zany. Misy koa anankiray i Dera angambany izy iny raha tsy diso, Dera andrasany hoe Dera Ratsiadjetsiny maro. Misy maromaro ny malagasy ary mbola afaka misite olona maromaro aminareo ao anatina parti politika amin'izao fotoana izao. Zao ny zavatra teneniko anareo. Raha vao tsy ao anatiny ianao, tsy afaka mikôzy firy. Anisan'ny miezaka miditra en contact amin'ireo olona ireo amin'ireo malagasy ireo teneniko anareo zany, satria inona ny antony? Inoko marimarina fa tsy adinon'ireo malagasy ireo ny tanindrazany na misy safidy politika tsy itovizana aminao raha amin'ny safidy politika aty andafy. Tout chemin mène à Rome. Ka eo no tsy anaovana an'le déni d'opinion hoe
Ianao mandeha assemblée rassemblement national tsy mety amiko ianao fa parti raciste zany. Non, aty zany resaka aty zany resaka Madagasikara hafa, ny firaisana samy malagasy hafa ihany koa. D'autant plus mino aho fa ramatoa Dorety Lanterera tsy de hoe olona tsy azo resahana fa de hoe raha mifanena amin'ny Fleury izy, Fleury zarazara hoditra sokola de hoe za tsy mila anao fa rassemblement national za rasiste. Inoko marimarina fa tsy hanao an'izany izy, sur an'izany en dehors de toute interprétation et de toute caricature zany, moi je ne pense pas que cette dame fera sinon agira de la même façon amin'ny zay eritreretina amin'ny caricature zay apetraka zany. Takan'izany koa ny tenako hoe za ve ensemble ohatra de non, tsy mino an'izany ny choix politikan'ilay olona souverain izy amin'iny droit-any iny. Ka amiko zany de za de miteny félicité Andramatoa Dorety Lanterera satria n'inona lazaina jafenina kosa aloha elle a gagné jusqu'à 38,49%, zany hoe 7178 voix zany ny azony contre 5935 amin'ity ramatoa madame Alexandra Martin, zay tena vazaha, zato isan-jato, c'est quand même à avouer et reconnaissez que c'est quand même un exploit. Et donc il faut la féliciter, il faut l'encourager. On a manana porte-parole tsika any amin'izany atao hoe rassemblement national, any amin'ny assemblée nationale avy amin'ny RN. Que demande le peuple? On ne peut pas systématiquement créer et implanter l'adversité. Vao maly va nampianatra olona zany, olona lehibe manana andraikitra amin'ny firenena ho zako hoe tsisy ohatran'ny mihavana. Ilaina ny fifankatiavana, tsisy olona zay tsy diso tamin'ny androny, tamin'ny fiainana. Raha izay zany anie maro anie ny zavatra nataon'olona anay ary tena fantsika mahery vaika. Moramora ve zany tomobile mariazon'ny zanakao ataonao cadeau an'ny zanakao? Hetahana am-panidinana any amin'ny Sodoanina. Mbola miaro an'izany olona zany tsika amin'izao fotoana izao. Tsy isan'andro ianao de andeha créer adversité. Ohatran'izany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao eo amin'ny firenena. Miova ny daonina, miova ny zavatra rehetra ka raha ohatra ianao iny ianao ny agir par haine zay noteneniko aminao hoe raisinao fa valy daoly ty olona rehetra ty, de tsy afaka hitery ianao hoe io ny zavatra minga Marc Ravalomanana no mitarika ny tolona manomboka izao. Saorako Andriamatoa Rivirakotovao tamin'ny kabarin'ny omaly iny tsy afaka omaly tany amin'ny teny Tanjombato. Manaraka ny lôjika an-javatra zany no fandehany revy. De tedaviny sasany ahodina le izy hoe tsy maintsy ianona ny filohan'ny opposition ao amin'ny assemblée nationale, de zany hoe démystifiena zany Marc Ravalomanana. Non, tsisy ifandraisana io. De avy indray koa ny gazety sasany vao maraina de manao hoe ny tsy maintsy hanolotra avec ou sans firaisan-kina de Marc Ravalomanana tsy maintsy candidat à la mairie. Ampidina sady zany le revo zany, atao zay tsy sinony ihany. Tsy any le izy. Efa matotra ara-politika amin'izany inoko ny tsirairay fotoana fanakambanana ny hery zao amin'ny alalan'le firaisam-be zay efa voatonona moaly iny, ka de ho hitantsika eo ny fandehany zay taraiky eo taraiky, satria misy zavatra zany zay tokony fantatry ny maro hoe zao ny fiaingan'ity zavatra ity. Araka ny efa nolazaiko iray volana lasa zay hoe ny 10 Jolay de misy fihaonana zay tsy anjarako miteny an'izany fa quelque part dia eo no hitan'ny fiaingan'ny zavatra rehetra. Ary rehefa tsy voantso amin'izany ianao dia ianao zany ny diso ao anatin'ny katesizy ka de ialana tsiny amin'ny sasany zany satria rehefa tsy voninareo dia ny tsy vanona ny tonga, na rehefa tsy vaninareo de vonona ny tonga. Zay, andefa hira raha misy fanontaniana dia
afaka mametraka fanontanianareo raha tsy misy dia ifantaotsika zako manana didy mananasa andao ary apetrao ny fanontaniana. Momba ny anona marina zany ny grille de partie ho ataontsika am'le 13 amin'io tsika vao hanao ny 26 juin atambatra ny 13 juillet zay foana moa ny fanaona mivady zany midi raha efa napetraka ao ny telefona sy ny karazany ary mamerina foana eto zany hoe mba manaova reto participation amin'le resaka avocat fa tena tsy arako le izy taraina aminareo fa de azafady manararaotra ny fahaizako fotsiny nareo apetrako aminareo ny telefoniko fa ianareo ihany ny alahelo ohatran'ry tsisy tsony ty fandarana ty noho zay zavatra rehetra zay satria de tena tsy aferiko fa malaina de malaina nareo fandraisana anjara fanao zany am'tony fandarany tony nareo mediapart reny ara de manao an'zany napetrako eo ny numeroko tarak'izay ihany koa ny amin'ny resaka hoe grille de partie sy ny karazany misy fandraisana anjara kely de kely izay fa zao koa nefa ny azonao atao no mitondra ny zavatra tianao grillena miaraka amin'ny boisson rehefa ohatra anao nefa ny kamo hanao ny course dia mandoko 15 € isaky ny olona tena 15 € satria tsy natao hitadiavam-bola akory io zavatra io fa ifakahitantsika menakavy fampitana hafatra ka na izy nareo na iza tonga tsy olana mihitsy na eny na orange ary nareo na rassemblement national ary nareo na team ary nareo tsisy olana mihitsy afaka tonga malalaka ny lanonana dahoary tsy mialonjafy izahay. Aza adino manao abonnement amin'ny YouTube ary aza adino koa manao j'aime ohatran'izay koa ny atao amin'ny Facebook andao areo. Notsika kely momba ny Ramatoa Dorette izy ty dia tamin'ny BFM dahoary. Elle est arrivée première de sa circonscription. Dorette Landereur, infirmière libérale, est la candidate du Rassemblement national. À Mandelieu, elle a obtenu plus de 50% des voix, mais c'est le parti qui séduit. En tant que personne, je ne la connais pas, mais les idées politiques qu'elle présente me conviennent très bien. Une forte progression du RN dans cette 8e circonscription des Alpes-Maritimes, puisque lors des dernières législatives, Dorette Landereur n'avait atteint que 18% des voix.
un virement de parti pour les Mandolossiens. C'est une droite modérée habituellement que je vote. Et là, on est obligé d'aller au-delà. Et Dieu sait que mes origines, normalement, ne me permettent pas de voter RN. Mais je le fais parce que je ne vois pas d'autre solution, je ne vois pas d'issue. Maintenant, on préfère le RN, parce qu'il faut le changement, il le faut à tout prix. Avec ses 42,74%, elle continue sa campagne pour rester en tête face à la députée sortante LR Alexandra Martin. Moins aguerrie que son adversaire, elle peine à répondre à nos questions et se fait aider par son équipe pour nous expliquer pourquoi voter pour elle. Parce que je serai une députée de proximité et je suis issue de la société civile, donc je comprends mieux les Français et que je serai là pour eux. Bardella avec une majorité absolue à Matignon et il va appliquer ses programmes, surtout les priorités que les Français demandent. C'est quoi? C'est l'insécurité. Il faut absolument faire quelque chose pour l'insécurité. Un second tour qui n'est pas joué d'avance, résultat dans les urnes. Zay raha matoa Dorette Lamberera, samy manao veloma ary mandra-piaona ho antsika mianakavy tokoa. Veloma.